Mpanolotra manaraka ny ara-dalàna na ny VPMAM dia manohy ny asany hatramin'ny farany araka ny teny efa nomeny hoe ny Ray aman-dreny ara-drazana Tangalamena Tankazomanga dia tokony hanatanteraka ny fampihavanam-pirenena eto Madagasikara. Dia raha antsika malala ny zava-misy ankehitriny nanomboka ny fihaonana voalohany tamin'ny herintaona dia niditra ny dingana faharoa ny FFKM omaly. Dia raha antsika malala ny zava-misy fa dia mizotra mankany amin'izay fampihavanam-pirenena zay ny zavatra atao ao, ary ianareo mahalala fa misy fanontaniana telo amin'ny telopolo mapetraka ary mbola tsy voavaly daholo ireo raha fijerina ianazy. Tsaronareo ihany koa fa izahay fianakaviam-be ny mpanolotra na ny VPMAM dia sy tonga teny iavoloha tamin'ny fiarabana tratry ny taona satria tsy voasa, tsy nasaina ny mpanolotra eto Madagasikara. Hoy izahay hoe ny fanoherana ane tsy midika hoe mpifahavalo fa mazava tsara ny voarakitra ao anaty lalam-panorenana izay mbola iainantsika hatramin'ity androany hoe manana zo feno ny mpanolotra eto Madagasikara handray anjara mavitrika ao anaty ny fiainam-pirenena. Androany dia raha nareo malala sy mahita eto fa nasaina eto ny tenanay fianakaviam-be ny mpanohitra na ny VPMAM dia manamarina sy manaprofo zany fa dia vonona tanteraka ireto Ray aman-dreny ara-drazana reto ary tsy miverin-dalana ho any amin'ny fampihavanana araka ny fomba nentim-paharazana. Atao Damosiko ato ngamba dia efa tazanareo io tsangam-bato zay naorinay niaraka tany afany velona tamin'ny taona lasa teo. Izany dia vokatry ny fahavononana, vokatry ny tsy fihemorana mankany amin'ilay fampihavanam-pirenena. Zay tsy milaza hoe ary efa naveriko ombelombieny ny FFKM dia derainay ary ankasitrahanay io finiavana ataon'io. Kanefa izahay misy zavatra tsy ampy foana. Izay zavatra tsy ampy zay nahatonga anay nitsangana mbola nametraka nyreto Ray aman-dreny reto hoe mitsangana ianareo raisinareo ny andraikitra fa hitanay ato amin'ny VPMAM fa misy anjara briky ngeda be tokony ho apetraka anareo ho an'ny vahoaka malagasy. Hatramin'ity androany moa zany dia mbola miaraka mitazana isika ary rarina dia rarina ny fahatotosana ara-dalàna io fampihavanana izay kasainy FFKM atao manomboka omaly io. Zavatra tsapanay ihany koa dia izy dimy rahalahy no nakana hevitra. Izy dimy rahalahy no nakano hevitra ao hijery zay asoan'i Madagasikara. Ary efa nambara ihany moa fa hoe hitarina ho velarina ny ady hevitra. Miandry zany zahay ato amin'ny fanoherana hoe ho velarina ho vina ny ady hevitra mikasika an'io fampihavanam-pirenena io ary aiza ny anjara-toerany ny mpanohitra eto Madagasikara amin'io resaka fampihavanam-pirenena. Zay moa zany atoato dia hisy fivorim-be ahafahana mijery akaiky izany rehetrarehetra zany. Ka mbola verina eto fa ireto Ray aman-dreny ara-drazana zay tarin'ny président national ato ankavanako ato dia mikatsaka lalandava miametraka zavatra ary fomba maharitra ho antaranaka faramandimby dia ny fampihavanana ara-toekarena, fampihavanana ara-tsosialy, fampihavanana ara-kulturaly, fampihavanana ara-politika, indrindrindrindra fampihavanana araka ny tantara.